Isika olombelona tena tia mikomplike zavatra isika. Averiko indray a. Isika olombelona dia tena tia manasarotsavatra. Raha milaza mazava ny Baiboly a, Matthieu 2:20, 5:30 hatramin'ny 6:40 eo a, mazava tsara ny fanambaran'ny Baiboly amin'ny hoe didy lehibe iantona ny lalàna sy ny mpaminany dia hoe diavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, ny fanahinao rehetra, ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra. Ny faharoa manaraka an'izany dia hoe diavany namanao tahaka ny tenanao. Ireo didy lehibe ireo no iantonan'ny lalàna sy ny mpaminany. Simple be zany, simple be. Tian'i Jehovah, tia ny namana tahaka ny fitiavanao ny tenanao selon la Bible. Dia mbola mikomplike zavatra indray isika, mitsipotsipona, karazana, didy. Oui, selon la Bible, tandremo ny sabatako, aza hohanina ny henan-kisoa, tandremo ny saron-doha, tsy mahazo mitoro-teny ny vehivavy, sy ny sisa be da be, tsy maintsy tononona amin'ny teny hebreo ny anaran'ny mpamonjy. Ainsi de suite. Tia mikomplike zavatra isika, tena tia mikomplike zavatra. Kanefa mazava ny fampianaran'i Jesosy Kristy hoe ireo didy lehibe anankiroa ireo no iantonan'ny lalàna sy ny mpaminany. Ny antony nanomezan'i Jesosy Kristy an'izay sekre izay hoe ireo didy lehibe roa ireo no iantonan'ny lalàna sy ny mpaminany dia impossible amintsika olombelona ny hoe possible ianao mitandrina sabata kanefa ianao ka eo ambadika ao tsy tanteraka fa mpitsangatsanga. Possible ianao hoe tsy mangalatra fa ay ianao ambadika ao mpamono olona. Possible ianao hoe sy ny sisa rehetrarehetra. Dia izay no nahatonga an'Andriamanitra tsy tony dévoilé an'io Matthieu 22 io secret ny amin'ny fahatanterahana fa rehefa tian'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra ianao, tia ny namanao tahaka ny tenanao dia satria miantona ao anatin'izay fitiavana izay ny ho fahatanterahana ny amin'ny lalàna dia manaraka ho azy ny zavatra rehetrarehetra. Ary izay ihany koa dia manamarina ny Jakoba 2:10, diso amin'ny zavatra iray aloha ianao, diso amin'izy rehetra. Kasakasaka ao raha handray an'izany fampianaran'i Jesosy Kristy izany ianao na mbola hitsipotsipona toko sy andininy ka mety androany ianao marina ny amin'ny hoe aza mangalatra rapitso ianao diso amin'ny fitsangatsangana sy ny sisa rehetra. Rahasoa.